Anio alahady faefatra ny volana Oktobra taona 2020. Alahady voalohany amin'ity volana ity. Alahady fa 17 manaraka ny Trinité. Alahady izay mpanjinantsika aloha hevitra vaovao dia ny amin'ny hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Dia ho anao malalan'Andriamanitra voatahiry amin'ny finoana Jesosy Kristy anie ny fahasoavan'Andriamanitra ray ary ny fampahirizana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Andaosika ry havana hiara-hitsangana hideran'ny Tompo. Ka ny Salamo 520 ny andiny voalohany sy ny faharoa ny ombonantsika ho fiderana an'Andriamanitra. Vakitsika izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe manomeza an Jehova ry zanak'Andriamanitra. Eny, manomeza voninahitra sy hery ho an Jehova. Omeo an Jehova ny voninahitry ny anarany. Miankofo eo anatrehan'i Jehova amin'ny fiaingona masina. Amen. Hira 220 voalohany sy ny fahatelo. Vita ny vavaka vao mipetraka isika. Ivavaka sika ry havana. Omena ianao tokoa Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ny dera, ny haja, ny voninahitra. Anao hatramin'ny taloha indrindra izany, ankehitriny ary ho mandrakizay. Ianao ihany no Andriamanitray. Ianao ilay nity anay tao amin'i Jesosy Kristy. Ary noho ny amin'i Jesosy Kristy izay nataony teo amin'ny hazo fijaliana mamelany elokay. Mamindra fo aminay Tompo, fa tsy tanteraka izahay, tsy mendrika akory izahay, na dia ny antso ny anaranao aza. Fa fao amin'ny ranao soa ny fahalemenay tsirairay avy. Ary mino izahay fa tolobotsitra zany famelan-keloka tolotrao ny mpanota amin'ny bebaka sy izay torotoro fo manetry teny eo anatrehanao izany. Tompo misaotra, mankasitraka ny amin'ny famondram-ponao, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fitahianao, mankasitraka izay ny amin'ny fanomezanao izay tsy tambona itononina. Eny, fa na dia izao ora sy fotoana ahafahanay miombom-bavaka izao aza, any amin'ny toerana misy anay avy ihany, dia fantatray fa fitahianao izany, famondram-ponao. Koa manatrehanay amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary tario izahay amin'ny alalan'izany fanahinao masina izany, mba hahitanao Andriamanitra amin'ny alalan'izao Fanompoam-Pivavahana izao, hanovoery ao aminao hitombo finoana. Dia amin'ny anaranao Jesosy no metrahana izany vavaka izany. Amen. Petraka isika ry havana malala. Ny hira 720 sy 700 ny andiny voalohany no ataontsika, ataon'ny sampana sekoly Alahady mialoha ny hitsanganan'ny tompona anjara hanao ny fampianarana. Dia hitsangana ianareo 720 sy 700 ny andiny voalohany
no iraina ao anatin'izany. Iompina vavakisika tompoko. Misaotra anao zay tompo, favaka iteny aminay indray ianao ato anatin'izao 10 minitra ho an'ny sekoly Alahady izao. Dia mangataka amin'ny fitarihan'ny fanaonao masina izahay. Misaotra tompo. Amen. Petraka isika tompo. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika fampianarana fohy amin'ity andro anio ity dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Tantara faharoa, toko 7 ka ny andininy 410. Tantara faharoa, toko 7, andininy 410. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy any etry-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny taniny. Averintsika vakiana indray mandeha. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy any etry-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny taniny. Amen. Mifanandrify indrindra amin'ny vanim-potoan-tsarotra izay lalovantsika ankehitriny izany tenin'Andriamanitra izany. Dia hanasitrana antsika tokoa Andriamanitra fa misy ireo fepetra asainy arahana, dia ireto avy izany mba hazony manatanteraka ny fanasitranana amintsika. Voalohany amin'izany fepetra izany dia ny anetry-tena. Ny faharoa, hivavaka. Fahatelo, hitady ny tavan'Andriamanitra. Ary ny fahefatra, hiala amin'ny ratsy fanao. Averintsika indray mandeha ny fepetra efatra izay takian'Andriamanitra amintsika mba hahafahamanasitrana antsika dia voalohany amin'izany anetry-tena, hivavaka, hitady ny tavan'Andriamanitra ary hiala amin'ny ratsy fanao. Iza no asain'Andriamanitra manatanteraka ireo fepetra ireo? Izaho, ianao, isika ary ny olona rehetra izay nantsoan'Andriamanitra amin'ny anarany. Ndehany anaraka tantara kely iray isika. Zazalahy iray Lita no anarany, zazalahy kely izy ity. Niara-mipetraka tamin'ny dadabeany efa antitra. Narary be dadabe indray andro ka dia nentiny Lita tany amin'ny dokotera izay tsy lavitra loatra nisy azy ireo. Ka rehefa natao ny fizahana azy dia nahazo ny fijaboana sahaza azy izy. Ireto dokotera ny fanafodinao: ty sirop, antibiotika, paracetamol sy ny sisa sy ny sisa. Ampiasao tsara raha te ho sitrana ianao, sady notoroany dokotera ny fampiasana azy. Eny dokotera, misaotra indrindra. Nandeha teny ny fotoana. Rehefa afaka 3 andro, indro Lita kely niverina tany amin'ny dokotera. Dokotera, tena mbola marary be mihitsy dadabe fa tsy haiko. Fa nga tsy nampiasaina ny fanafody nomeko azy? Tsy haiko Lita kely fa izy ihany no mampiasa azy tao. Avy dia mandehana ary moto fa ho avy hijery azy ihany aho e.
efa nanao ahoana ianao zay radada hoy dokotera. Tena mbola marary a dokotera. Fa nga tsy nampiasaina ny fanafody nomeko anao. Efa tena nampiasaiko tokoa fa tsy fantatro zay tsy mahasitra anay. Aiza hoe ho jereko dokotera. Reo ambony reo. Fa nga apetraka amin'ny toerana avo fotsiny ny fanafody fa ampiasaina. Hoanina dadabe a. Izay no tsy mahasitra anao satria tsy nisy nohaninao na dia iray akory aza. Hay ve hoy dadabe. Dadabe izay efa zatra tamin'ny fahazara-poana, tamin'ny fanompo-tsampy. Ka no heveriny fa mitovy tamin'ireo tapakazo izay fampiasany apetraka amin'ny toerana avo sy manerinerina fotsiny. Ny fomba fampiasana ny fanafodiny dokotera nomena azy. Zay ary ny tantarany dadabe. Fa ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia asa mivaingana. Amin'ny fanatanterahana ny sitrapony fa tsy fahazarana fotsiny ihany na koa hoe fombafomba ihany. Ny fanatanterantsika ny sitrapony no irosotsika amin'ny finoana masina. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Andeha ataontsika ry havana ny vavaly sy roanjato ny andiny voalohany sy ny fahaefatra. Milohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Ivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, faly tokoa ny fonay ankehitriny fa mbola hiteny aminay indray ianao amin'ny alalan'ny teninao. Raha vahokiana ny teninao Andriamanitra, dia mangataka ny fanahy masonao izay hiasa ao amin'ireo manana anjara maka izany teny izany, ka zahoany mamaky tsara ny teninao. Ao koa ny mpanomponao izay tondra ny hafatra ao, dia ianao fanahy masina ny mbola angatanay ampiteny azy satria teninao no lasainy aminay sy amparany aminay. Dia ny herin'ny teninao tokoa nova ny fiainanay. Ary izay vahoakanao izay miandrandra fatratra izany teninao izany Jesosy, dia mba tany lonaka ny rin'ny teninao tokoa, ka zahoanay miroso amin'ny finoana masina anao. Dia mitenena ary Jesosy fa voninkain'ny mpanomponao. Amen. Iaraka hamaky ny teny soratra masina isika araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Eksodosy. Eksodosy 4:12 ka ny 10:10 ka hatramin'ny 12. Eksodosy 4:12 ny 10:10 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehovah tamin'ny Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary aingaao ny tehinao, dia hinjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao. Ka sarao ny rano, dia andeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandiha ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro zao anamafy ny fony Egiptianina, ka hiditra hanenjika azy izy. Dia ankalazaina no ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba mikalesiny sy mipitaingo-tsovaliny. Dia ho fantatry ny Egiptianina fa izao ny Jehovah. Rehefa kalazaina no ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingo-tsovaliny. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo anoloan'ny tompony Israely dia nifindraka nakeo aoriany.
ary ny androraona ny findra ny ala teo anoloany dia nijanona teo ariny ka tonga teo anelanelan'ny tompony Egiptianina sy ny tompony Israely dia teo ihany ny rahona sy ny fahamaizinana nefa nampahazava ny alina kosa ka dia tsy ny fanantony izy rotota mandritry ny alina dia naintso misesy teo ambony ranomasina ny tanany ary rivotra mahery avy any antsinanana no nampizavan'i Jehovah ny ranomasina mandritry iny alina iny ka nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano dia andeha teo afovoan'ny ranomasina nandiny tany maina ny zanak'Israely ary ny rano dia tonga fefo azy ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Amen. Ho toizantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona 5:5-7 ka hatramin'ny 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy nandre fa efa noro andra lehilahy. Ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namalaka nanao hoe iza moa no izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy, tompoko mino aho, dia niankohaka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandre izany dia nanao taminy hoe izay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia ho tsy manan-keloka, nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina. Epistily nosoratan'i Joda 7:20 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôlin Jesosy Kristy tompontsika fa iny fa efa nilaza taminareo izy amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira mandeha araka ny filan'ny faratsi-panahiny. Ireo no mahatonga fisarana dia ny olona araka ny nofy ihany fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsonareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavah ao amin'ny fanahy masina ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindraham-pona ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindraham-pon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay ary amin'ireo fony sasany izay mianahana ary ny sasany kosa sareo avy amin'ny afo ny famonjy azy ary ny sasany indray amin'ireo fo amin'ny tavatra ka makalana dia ny akanjo vapetipetiny nofo azy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana tenanao amin'ny fahamarinana. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana anao ny hira fa 4:7 ny andininy voalohany mialohany andrenesantsika ny hafatra avy amin'ny tompo. Dia ampifaliana trandry fa nanoera-banantsika rehetra mahatratra ity Alahady voalohany amin'ny volana Oktobra ity ibanjinantsika aloha hevitra vaovaony amin'ny hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Dia aminao malala an'Andriamanitra ny fiadanana avy amin'ny fahalalantsika an'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika.
Ny tenin'Andriamanitra angalantsika hafatra dia ao amin'ny Joda ka ny andininy 20 sy 20. Ny andininy 20 sy ny 20. Averina vakina amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe: fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina, ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famondram-pon'i Jesosy Kristy Tompontsika ho fiainana mandrakizay. Izany tenin'Andriamanitra zany no angalantsika ny afatra avy amin'ny Tompo amin'izany fandiniantsika aleloha hevitra. Ary eto anatin'ny sahan'ny Fjkm isika dia baikona mba hiroso amin'ny finoana masina. Fomba fiteny ry havana, lazain'ny olona ny hoe mba manana finoana, manana mihitsy ianao finoana indrindra ao anatin'ny zavatsarotra izay lalovana. Fa raha tena manam-pinoana ianao dia tafita amin'ny fiainana. Ary na dia tsika kristianina koa aza dia mandrakariva amin'ny teny an'izany. Fa zao anefa no mila tadidiana. Ny olona milaza fa manam-pinoana dia mety ho samihafa no inony. Mety ny sasany mino tapa-kazo, mino andriamanitra hafa na olona hafa sy ny sisa. Fa ny atao hoe finoana masina dia finoana an' Jesosy Kristy sy ny teniny. Finoana an' Jesosy Kristy sy ny teniny. Eto ary havana malala i Joda dia mampitandrina ny kristianina tsy ho voasariky ny fampianaran-diso na ny mpaminany sandoka izay mamely ka manala ny olona tsy toetra amin'ny finoana masina. Ary misy zany fa tsy zava-baovao amin'ny tantara. Eny fa na dia amin'izao fiainantsika izao aza zany hoe mpaminany sandoka manao fampianaran-diso. Fa eto moa dia lazain'ny Joda fa izy ireo dia mpaniratsira, ratsy fanahy, mpampisaraka, ary indrindra tsy manana ny fanahy. Koa manoloana an'izany indrindra dia hoy i Joda manao hoe: fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra. Fa ianareo kosa ry malala, milaza amintsika izany fa tsy ny olona rehetra, ilay malala an'Andriamanitra isika kristianina. Ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra. Inona moa zany finoana masina indrindra zany? Ahoana ilay hoe ataovy izay androsoanareo amin'ny finoana masina indrindra? Dia fantatsika tsara fa ny finoana aloha dia tsy azontsika raha tsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny Romana 10:17 dia hitantsika an'izany hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy, izany hoe avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka raha te handrositsika amin'ny finoana masina dia tsy maintsy mandroso koa tsika sy mahafantatra ny fotom-pinoana izay ambaran'ny soratra masina, ny fampianarana marina ny amin'i Jesosy Kristy hoe iza moa izy. Mila fantaritsika izany. Izay ilay androsoantsika amin'ny finoana masina. Dia mila mazoto ny amin'izany tsika ry havana, mianatra an'izany tsy tapaka isika. Ka io fianarantsika ny fotom-pinoana kristianina io fampianarana momba an'i Jesosy Kristy, ny fiainany sy izay nataony, ny hery sy ny fahefany io dia tsy hoe an-tsaina ihany, tsy an-tsaina ihany, fa izay lazainy eto ny hoe ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Ry havana, be dia be tokoa mantsy ny olona dia mahafantatra an'i Jesosy Kristy aloha. Mahafantatra izy hoe nefa naheno izy ny amin'izany Jesosy zany, ilay jamba zao nisotran'ny Tompo, dia naheno izy hoe Jesosy no
ny baiko azy nanasitrana ny fahajambany nampahiran-tranomasony. Rehefa nanontaniana izy de hoy izy hoe Jesosy zany nanasitrana, tsy mbola hitanymasony aloha fa hoy izy hoe Jesosy nanasitrana. Dikan'izany de hoe Jesosy zany eritreretiny olombelona hafa mihitsy. De nieritreritra koa izy nefa rehefa ny fotorona ihany izy hoe mpaminany zany Jesosy zany. Ary rehefa nandroso ihany izy tamin'ilay famotom-pitorana izy hoe izany Jesosy zany de avy amin'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra zany. Zany hoe fantany hoe misy zany Jesosy zany ny hery mavita zava-mahagaga sy ny sisa. Fa tsy ampy zany rehefa tena te hiroso amin'ny finoana marina ianao, ny finoana masina, fa hoy ny teny eto hoe mivavaha amin'ny fanahy masina, mivavaha amin'ny fanahy masina. Baiko izany ry havana. Ary tsy haintsika nefa ny mivavaka amin'ny fanahy masina raha tsy efa nandray ny fanahy masina isika. Tsy haintsika ny mivavaka amin'ny fanahy masina raha tsy efa nandray ny fanahy masina isika. Zany hoe olona efa nateraka indray isika, manana an Jesosy Kristy isika, ary zay isika vao manaiky ho tarihan'ny fanahy masina ary ankina amin'ny fanahy masina isika. Io fanahy masina io no mamonjy antsika amin'ny fahalementsika, io no mampahery antsika, io fanahy masina io rehefa nahan'ny fahamarinana afantarantsika ny marina ny amin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary amin'ny teny eto ny tenin'Andriamanitra hoe mivavaha amin'ny fanahy masina, ao amin'ny fanahy masina, de tena tia ny ifamato-piainana amin'ny mihitsy isika, ifamato-piainana tsara amin'ny tompo, ifandray tsara aminy, tena eo anaminy tanteraka isika rehefa ao anatin'ny vavaka. Fa be deaibe nge ry havana amin'ny vavaka fa toa tsy mihaona amin'ny tompo akory. Fa ny olona mivavaka amin'ny fanahy masina de tena mihaona amin'ny tompo. Ary anatin'izany fihaonany amin'ny tompo zany no andraisany hery. Ka na inona na inona toe-javatra misy eo amin'ny fiainany misy ady sarotra lalovany de fantany, satria efa nihaona taminy, efa hitany ao anatin'ny vavaka ilay Andriamanitra ivavahany. Takan'izany koa ilay jambe, rehefa nihaona tamin'ny tompo izy, efa sitrana moa zany de nihaona tamin'ny tompo, nahita ny tompo izy, de teo izy vao niaiky hoe tena mino aho izy sady niankohoka. Ka na de voahilikiliky aly izy tany amin'ny sinagoga tany, tsy afaka niankohoka tamin'Andriamanitra sy nankalaza an'Andriamanitra, rehefa nihaona tamin'ny tompo izy de nanana hery ka niankohoka teo amin'ny Jesosy Kristy. Ary zany ilay hoe mivavaka amin'ny fanahy masina, mahatsiaro tafahoana amin'Andriamanitra ary mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany mihitsy ry havana ny tena takian'ny tompo amintsika nge. Rehefa mivavaka amin'ny fanahy masina isika de mahalala ny sitrapon'Andriamanitra isika, mahalala ny fahamarinana isika, ary ny sitrapon'Andriamanitra ny tena katsahantsika amin'izay vavaka rehetra tanterahantsika, fa tsy ny sitrapontsika akory. Inona moa zavatra misy zavatra misy matetika rehefa mivavaka isika ka tsy ny sitrapon'Andriamanitra nge ny katsahantsika fa ny sitrapontsika. Nefa isika de efa nampianary ny tompo izao ny teny nivavaka hoe atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Nefa rehefa mivavaka isika indraindray manao hoe ataovy ere tompo ny sitrapoko fa tsy ny sitraponao. Any ka diso fangataka isika, diso lalantsika, diso adresy rehefa tsy ao amin'ny fanahy masintsika sy tarihan'ny fanahy masintsika rehefa mivavaka. Jakoba de efa nitenen'izany koa manao hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo satria diso fangataka, mba olona ninareo amin'ny filanareo izany. Jakoba 4:7 no ahitantsika an'izany. Ary maro ny olona tsy mivavaka ao amin'ny fanahy masina, tsy mivavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mivavaka amin'ny fitarihan'Andriamanitra, any ka tsy tafahoana marina amin'Andriamanitra de tsy hitan'ilay hery. De matetika izy mihemotra, miverin-dalana rehefa tojo fisedrana. Ary takan'izany koa ireto zanak'Israely izay nimononmonina tamin'ny Mosesy
rehefa tao anatin'ny sarotra izy satria nanenjika azy ny Egyptianina. Teo izy hoe inay izay tsy nentinao nankaty, naninona ary zay nitarianao foana taty anefitra ty ho faty. Tsy alohanay verina ny Egypta ihany. Fa hono izy ny Tompo. Lazao amin'ny zanak'Israely mba androso. Rehefa niaona tamin'Andriamanitra i Mosesy dia nahazo hery izy, nafantatra ny sitrapon'Andriamanitra izy, satria izany fionany izany dia amin'ny fanahy. Ka fantany fa mila mandroso izy, fa tsy miemotra. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, mirosoa amin'ny finoana masina, dia mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Mba afantaranao ny sitrapon'Andriamanitra, andraisanao ny hery tsy avoafitaka anao amin'izao fiainana mandalo izao, indrindra manoloana ny fanozongozonana ny finoantsika tsy toetra marina ao amin'i Jesosy Kristy. Fa ny farany ry havana dia izao, araka ity tenin'Andriamanitra ity, mba handrosoantsika amin'ny finoana masina, mivavaka amin'ny fanahy masinantsika, ary mitahiry ny tenantsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Mitahiry ny tena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra izany hoe maharitra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika. Maharitra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika. Mitoetra tsara ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika. Izay koa ny dikany. Ary Jesosy Kristy dia nilaza ny filazantsara ny Jaona 5:20 ny 9 manao hoe tahaka ny tiavan'ny ray ihany no nitiavako anareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Ka ataon'ny olona ahoana moa ny toetra amin'ny fitiavan'ny Kristy? Raha tsy tena fantany izany, satria efa niraisiny ny fanahy masina ilay fanahy ny fitiavana, dia tsy hoe raisina fotsiny dia mipetraka eo, fa hitoerana mihitsy, izany hoe hiainana izany fitiavan'ny Kristy izany. Dia nanolorany tenany teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika. Ary mandeha amin'izany fitiavan'ny Kristy izany, miasa amin'izany fitiavan'ny Kristy izany. Tsy hoe tsapanao fotsiny izany fitiavan'ny Kristy izany, fa tena zarainao izany sy hiasanao ihany koa rehefa tena tehirintsika sy roso amin'ny finoana masina. Miaina mampiatra an'izany fitiavan'ny Kristy izany isika. Maharitra ny amin'izany isika. Fa ny zavatra hitany ry havana rehefa mivavaka ny olona ka tsy maharitra amin'ny fitiavan'ny Kristy tsy mitoetra amin'ny fitiavan'ny Kristy, fa zavatra hafa ny tiany. Ary maro koa ny olona manao an'izany mivavaka izy fa rehefa tena zohina ny ao anatin'ny fony ao, izy ihany no afaka mitsara an'izany, dia mety tsy tena ilay fitiavan'ny Kristy no manesika azy eo, fa fitiavana fitahiana, fitiavana zavatra hafa, voninahitra sy ny sisa sy ny sisa. Any ka raha tsy azony izay dia reraka izy. Fa eto dia tenenina mihitsy hoe rehefa tena te hirosontsika amin'izany finoana marina sy masina ao amin'ny Kristy izany, mila mitoetra amin'ny fitiavan'ny Kristy tsika. Miaina amin'izany fitiavan'ny Kristy izany sika. Ary tsy miaina fe miaina fotsiny ihany, zava-dehibe aloha izany fa tsy hoe fotsiny, fa indrindra mizara an'izany tsika. Dia asehontsika izany hoe mitoetra amin'ny fitiavan'ny Kristy, fitiavan'Andriamanitra, dia manampy ny hafa, mikarakara ny hafa, manitsy ny hafa ihany koa raha mitady hivily izy amin'izany finoana masina izany. Ary izay nge ilay lazainy eto hoe rehefa tena tohizantsika ilay 2:20 hoe amin-drao fony sasany ozy izay mianahana, ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy, dia ny sasany indray amin-drao fo amin'ny tahotra. Misy fitiavana izany, ka raha tena mitoetra amin'ny fitiavan'ny Kristy ianao dia hainao koa ny miasa amin'izany fitiavan'ny Kristy izany, satria maro be koa ireo olona mbola mianahana, mila sarihana, mila taomina, ary asantsika fiangonana izany. Dia mahireza ry havana fa hijoroanao sy rosoanao koa izany, hijoroanao vavolombelona any amin'ny finoana any Kristy. Ary izany hoe fitoerana amin'ny fitiavan'ny Kristy izany dia
mila faharetana zany arak'ilay teny eto miandry ny famondram-pony Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Misy faharetana ao anatin'izany fa tsy hoe antselika ihany na hoe am'izao ame an'izao ihany mba hikarakara ny hafa na mba hifanampy fa amin'ny fiainanao manontolo mihitsy mandra-piavin'i Kristy. Ary zay ilay tenen'ny Titos 2:7-8 manao miandry ny fanantenana mahafinaritra ny isika izay isehoan'ny voninahitran'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia mandra-pahatonga an'izany isika asaina mitoetra tsara amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia mahireza ry havana malala, mahireza mirosoa amin'ilay finoana masina efa nomen'ny tompo antsika izany finoanan'i Kristy izany ary zava-dehibe izany mivavao amin'ny fanahy masina ary mitoera amin'ny fitiavan'ny tompo. Dia man'Andriamanitra irerin'ny voninahitra. Amen. Vavaka sika ry havana, misaotra anao indray izay Andriamanitra noho ny fitiavanao, tsy mitsahatra ianao ary tsy mety reraka, miteny aminay tsirairay avy mba iorenanay sy androsoanay amin'ny finoana masina indrindra. Ampianarinao izahay mba tena hitoetra iorina amin'ny teninao, azoto andinika sy hiaina amin'izany sitraponao izany ka hivavaka ao amin'ny fanahy masina. Ampianarinao koa izahay mba hitahiry ny tenanay ao amin'ny fitiavanao Andriamanitra ka tsy hivezivezy foana na ny sainay na ny fonay fa tena hitoetra mahatoky eo aminao, hiaina sy hizara zany fitiavanao zany tsy mitsahatra mandra-piavinao. Tompo, fenoy ny fanahy masina izay hatanteraka izany ary mivavaka izay ho an'ny kristianina rehetra, ny mpitory ny filazantsara rehetra, ny fiangonanao Jesosy Kristy dia ahery ao aminao ary hijoro ho vavolombelon'ny finoana marina satria ianao Jesosy no marina, ianao ny mpamonjy, ianao ilay mitondra anay amin'ny fanafahana sy ny famonjena ary ny fiainana mandrakizay. Ampianaro izay mba tsy hibaiko anao fa hainaiko kosa ny sitraponao rehefa mivavaka. Dia hikatsaka an'izany sitraponao izany mandrakariva izay Tompo. Noho izany dia mivavaka izay ho an'ity firenenay ity. Araka ny teninao tokoa hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anetry tena, hivavaka, hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra amela ny elo ny ahara-sitrana ny taniny. Mila fanasitranana izay Tompo. Mila fanasitranana ny taninay, ny vahoaka malagasy rehetra. Na fanasitranana ara-batana izany, hitanao ny aretina izay mbola mianjady eto amin'ny firenenay. Ianao ny mpanasitrana ary ianao hiasa amin'ny fitsaboana rehetra izay atao. Mila fanasitranana izay Tompo ny sainay, ny fanahinay izay mitady hanalavitra anao dia reraka, kivy ary te hisarangotra amin'ny zavatra hafa. Tompo, vonjeo izahay, vonjeo ny fiangonanao, vonjeo ny olonao, vonjeo ny taninay, vonjeo ity firenenay ity. Ary ianao malala izay ao am-ponay tsy miloka ao,
indraindray raha tsy hainay kory ny mangataka zavatra eo anatrehanao fa misaotranao izay fanamasina. Ianao ilay mivavaka amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ianao ilay mamonjy anay amin'ny fahalemenay. Mankasitraka Tompo. Ary izany vavaka izany dia ombonanay amin'ilay nampianarinao Jesosy manao hoe rainay eo izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny izy sahaza ho anay. Mamelany helokay, tahaka namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, manafana amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dahoary sika ry havana ary itsangan'izao aneo ny finoantsika dia ombonantsika ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy izany alay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanamasina, nateraky Maria Virjiny, nijalina nanapaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any ny hoiavy itsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharan'Andriamanitra tsika dia androso amin'izany ny tompona anjara. Ao anatin'ny fanarana ny raharan'Andriamanitra isika izao, ry havana hoy ny ten'Andriamanitra amintsika. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Izany ten'Andriamanitra noraisina avy amin'ny Eksodosy 7:10 zany rahabanantsika rehetra ry havana. Natratra zao volana vaovao zao indrindra ty Alahady 4 Oktobra taona 2022 ty vitan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetra ary faly izay Fjkm Ambohijafy Fanantenana mandray anao miarabanao ihany koa manaraka ny amin'izao Fanompoam-Pivavahana ampitaina amin'ny tambajotra tserasera zao vitan'Andriamanitra ho amintsika rehetra dia mampahery antsika hatrany, miroso hatrany antsika mifaraparana ny taona, androso hatrany amin'ny finoana sy fanaran'Andriamanitra, aefa be ihany koa amin'izany finoana sy fanaran'Andriamanitra izany dia ampaherezana isika fiangonana, ampaherezana ny sampana sy fikambanana, ny tokopira, isika avoakan'Andriamanitra rehetra mba ahery amin'izany fanaran'Andriamanitra any amin'ny finoana ny ten'Andriamanitra, mivavaka tsy mitsahatra ihany koa, indrindra hitondram-bavaka izao tontolo izao, hitondram-bavaka amin'ny firenena malagasy izay mbola anatin'izao amin'ny anara-pahasalamana izao dia mirary fitain'Andriamanitra ao amintsika rehetra, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anatanteraka ny rakitra isika ry havana dia ny hira amin'ny firana fanampiny fa 420 no iraintsika.
andeha isika hitsangana anolotra nirakitra sy andray ny tsodrano. Vavaka isika misaotra tompo fa nomenao finoana izahay ary finoana miasa, ary dia asehonay koa izany amin'ny fanavaozana fanoloran-tena ho anao. Miaraka amin'izany ihany koa ny vola izay nitahianao anay dia atolotray mba hatanteraka ny asa, fitoriana ny filazantsara, fitaomana ny olona hitoetra amin'ny fitiavanao ihany koa Jesosy Kristy. Dia raiso izany, anjakao tompo koa ny fiainanay, dia ho voninahitrao ny manontolonay rehetra. Ary ankehitriny tompo, raha andeha izahay hiala ka hiala amin'ity toeran'ity sy any amin'izay misy anay tsirairay avy any, hiatrika ny andavanandrom-piainanay, dia mino sy manantena fa mbola ho tanterahanao aminay ny tsodranomasina izay tononona ary atolotra amin'ny finoana. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitoina, ametraka anareo tsy hanantsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Fa ho aminareo kosa ny fiadanan'ny tompo. Amen. Ny hira fa 7:30 amin'ny firana fanampiny, 7:30 amin'ny firana fanampiny ka ny 12 no iraintsika. Ary rehefa vita izany dia petraka isika manao vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.